Fantatsika tsara moa fa tsy afaka misaraka amin'izany fampianarana ambony izany ny vatsim-pianarana, indrindra ny vatsim-pianarana izay atolotra ireo firenena vahiny ho an'ny mpianatra malagasy. Nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ary zareo Australiana androany tetsy amin'ny Hôtel Carlton fa misokatra ho an'ny mpianatra malagasy ny vatsim-pianarana izay atolotry ny zareo avy any Australie antsika. Australie moa dia fantatsika tsara fa ilay firenena kontinanta lehibe anankiray izay eo anelanelan'ny ranomasimbe indiana sy ny ranomasina pasifika. Raha liana amin'izany ianao dia araoty fanadidiny Marc Antoine ity. Nampahafantarina androany maraina teny amin'ny Carlton nosy ny fisokafany vatsim-pianarana ho an'ny teratany afrikana omeny ny firenena australiana. Ny vatsim-pianarana izay omeny ity firenena ity dia miompany indrindra amin'ireo sehatra izay lahara-pamehana ho an'ny fampandrosoana araka ny ambaran-dramatoa Barbara Minoa, sekretera faharoa ny masoivon'ny Australia. Ny sehatra ny fitrandrahana sy ny fitantanana no anisany manana ny lahara-pamehana ao anatiny ity vatsim-pianarana ambony ity. Misokatra ho an'ny rehetra na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina ny vatsim-pianarana. Ny tanjona hoe ity tompony andraikitry ny masoivo australiana ity dia ny ahafahan'ireo mahazo tombony ampandroso ny firenena misy azy ary koa ametraka ireo mpianatra mahazo vatsim-pianarana ho mpitarika ao amin'ny fireneny amin'ny alalan'ny fahalalahana sy ny traikefa noratoviny tany Australia. Anisany nahazo tombony tamin'ny vatsim-pianarana ity Irasolon'Irina Andrina Tenaina. Izy dia lasa mahasoivony ireo mpianatra nahazo vatsim-pianarana avy any Australia ny sehatra ny fitrandrahana no fianarana nataony tany an-toerana. Amin'ny ankapobeny le vatsim-pianarana atolotra zareo izany dia mahakasika ireo ananantsika eo amin'ny banga eo amin'ny sehatra fitantanana izany hoe ny vatsim-pianarana dia fampiresahan'ny gouvernement australiana sy ny gouvernement malagasy dia ireo izany no mijery hoe inona no tsy ampy fanampiana tsy ampy omenan'ny malagasy. Dia misy hoe secteur prioritaire moa fetsin'izareo izany, dia misy agriculture spèce sehatra fitrandrahana rena kivon-tany dia resaka fitantanana ankapobeny ao amin'ny administration izany. Raha ho anahy manokana izao anatin'ny fitrandrahana rena kivon-tany dia zava-dehibe no mianatra momba ny resaka fitantanana hoe atao ahoana le vokatra rehefa azo izy hafa ny tokony mahazo an'ilay izy ahoana ny kajian'ny ohatra hoe redevance alaina amin'ny compagnie ohatra dia ahoana no menany any amin'ilay toerana misy an'ilay fitrandrahana mihitsy. Afaka mandray anjara amin'izany vatsim-pianarana izany ireo malagasy liana andrato fianarana ny Australia na anaraka fianarana akademika lava toy ny fianarana aoriany ny masters na koa ny fianarana fohy toy ny fanatsarana traikefa izay natokana ho an'ny olona efa miasa sy ireo efa manana andraikitra amin'ny sehatra samihafa eto amin'ny firenena. Ny tranokala www.australiaawardsafrica.org no ahafahan'ireo liana maka ny andindiny momba ity vatsim-pianarana ity.